manolotra ny arahaba tompoko. Tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolan'izao fa misy fikorontanana ao avaratry Madagasikara ao. Ndraona miaraka aminy kosa no anankorontana kely ny toetry ny andro ankapobeny any amin'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ho amin'ny aniwalina sy ny rampitso. Raha ny finoana makany amin'ny herinandro dia saiky isy orana malefaka hatrany ny aty amin'ny faritra avaratra atsinanana sy morotsiraka atsinanana. Ny tandrifindraona ihany koa dia mitoetra any amin'ny manodidina ny samborano. Andrahoana ny fiafaran'ny tolakandro ho an'ny faritra anatiny mety hisy any ny herijika isina orana tandrifindraona eny antsefatsefany eny. Raha ny vinan'ny maripana indray tsy misy fiovana firy aloha fa mbola hangatsika hatrany ny maraina sy ny alina, hiakatra kosa nefa izay maripana izay rehefa atoandro. Andao jerena amin'ny antsiprianina ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny rampitso maraina. Azo orana malefaka ny aty amin'ny faritra Diana, Sava, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Andrahoana mety arahana herikerika manifina orana malefaka mihitsy aza indraindray ny analoatra mangoro torak'izay ihany koa morotsiraka vatovavy, fitovonany ary atsimo atsinanana. Ny faritra sisa rehetra ao maina ny andro amin'ny akapobeny mety hisy zavona mitsitokotoky ihany ny eto amin'ny afovoantany. Raha ny tolakandro indray dia mitoy hatrany aloha ny oram-baratra aty amin'ny manodidina samborano. Azo orana tandrifindraona kosa ny any amin'ny faritra Diana, Sava, Sofia, Boeny, Betsiboka, Alaotra Mangoro, Analanjorofo, faritra Atsinanana mety hita tatraty Analamanga, Itasy, Vakinakaratra ary Bongolava zamo izay orana tandrifindraona izay. Ny faritra sisa rehetra kosa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko mety hisy any ny herijika isina orana tandrifindraona mandalo ny aty amin'ny atitany ny faritra Menabe sy Atsimo andrefana. Raha ny vinan'ny maripana indray manangy hatrany amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny tendrony atsimo torak'izay ihany koa any Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia. 4-20 na 5-20 degré kosa ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morotsiraka atsinanana moa dia manodidina eo 7-20 ka hatramin'ny 9-20 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia indray dia mbola misy orana malefaka ihany aloha aty amin'ny faritra Diana, Sava ary Analanjorofo. Ny faritra sisa rehetra dia maina ny andro amin'ny akapobeny fa hiverina andrahoana amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina eto amin'ny afovoantany iray manontolo mety hisy any ny herijika isina orana tandrifindraona eny antsefatsefany eny. Ny vinan'ny maripana indray tsy misy fiovana firy fa 5-30 degré aty amin'ny tendrony atsimo torak'izay ihany koa any Menabe sy ny faritra avaratra andrefana. Tafiakatra 5-20 ka hatramin'ny 7-20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy ary namaranantsika azy dia mbola azo orana malefaka ny aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana mety hita tatraty Alaotra Mangoro sy ny ilana Atsinanana Sofia izay orana izay. Ho maina be ny faritra sisa rehetra fa hiverina andrahoana mety arahana tandrifindraona indraindray ho antsika eto amin'ny afovoantany sy ny ilany andrefany Madagasikara. Ny vinan'ny maripana dia eo amin'ny 5-30 degré na 9-30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Tafiakatra 5-20 ka hatramin'ny 7-20 degré kosa ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morotsiraka atsinanana dia manodidina eo amin'ny 9-20 ka hatramin'ny 1-30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay VT Meteo Madagascar dia mirary herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.